Zeny amin'ny vaovao iny fa ny orinasa Jirama dia mampafantatra ny mpanjifa fa misy fahasimbana ny milina famokarana rano ao Mandroseza. Misy eo anatrehan'izany ny fatapahan-drano sy ny famatsian-drano amina faritra maromaro eto Antananarivo. Ny Jirama dia milaza fa efa eo ampanamboarana ireo teknisiana ary iverina tsy ho ela izany famatsian-drano amin'ny ara-dalàna izany. Hotohizantsika kosa ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Niakatra izay tsy izy ny vidim-piainana any Sambava vokatry ny fiakarany vidin'ny lavanilina. Raha ny fanamarihana izay noentin'ny filohan'ny anterimeran'ny voaritra sy ny indostria any Sava izay naneho ny heviny indrindra amin'ny mampandrara ara-toekarena azy. Noho ny vidin'ny lavanilina niakatra daholo ny vidin'ny fiainana. Dia izy amin'ny souffrir, c'est les fonctionnaires, c'est les carrément par mois. Pour vous dire que vidina courant izao 125 000. Vidina naomby 100 000. Vidina vary tao fa niakatra be fa izy tonga zany le vary avelany. Namokotra koa zany le vary local, grenier zao niakatra be fa izy zao zany stabiliser fa bon tavela io fa. Secondo koa les transports. Manera rohatra koa le opérateur amin'ny transport raha mitondra entana avy Antananarivo aty zany zay zao. Tsy an kilo tsony. Carotte raizy, ohatrina kilo de carotte 3 000. Tonga Sambava izy 25 000 francs. Ce moment misy 50 000 atao amin'ny janvier février. Raha fandinihako anazy zao, vu la situation le pouvoir d'achat n'olona an-tanàna, vu le toetrandra, mety tsaratsara kokoa le exportation ty. Parce que les qualités ny vanille zao mety ho tsara. Be dia be zany ny accompagnement mahatonga le qualité tsara, ao le toetrandra, ao les préparations. Bon, les sécurités zany tsy resako eto aloha fa io sahala amin'ny produit jiaby, misy foana le cas isolé, misy foana le vol de vanille madinidinika sy ny tariny. Pour les vols maventy zany tsisy. Pour moi, pour dire que oui, l'exportation ty le tsara. Mety hoe le olona masany vidy vanille verte à 800 000 francs le kilo. Or que 4 kg et demi à 5 kg et demi, maboaka kilo ray masaka. Donc si on calcule 5 millions, 6 millions zany ny revian-jareo. Efa nisy nandeha tany hoe efa 600 € le kilo de vanille à l'extérieur. J'espère que ça va se tenir là, parce que les exportateurs BDB, ni exportateurs tonga aminay zao. Misy le exportateurs local, misy investisseurs vivenany BDB manao vanille zao any amena. Pour ne pas vous dire qu'il y a des Indiens, il y a des Pakistanais, il y a des Français bien sûr, manana investiront.